fa afaka 10 andro mahery sisa dia andray ilay hetsika foara be iraisam-pirenena na ny foire internationale de Madagascar andiany faharoa ambin'ny folo isika eto Madagasikara hetsika izay ho tanterahana etsy amin'ny Forelo Expo Tanjombato ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faha 20 ny volana May. Andao rahantsika ny mikasikasika izay. Araka ny fahitatsika nandritra n'izay fotoana vitsivitsy izay teto amin'ny fahitalavitra ma-TV dia hitanao ara ato aoriana koa ato fa ho avy indray ny foire internationale de Madagascar andiany fa 12 izy ity manomboka ny fa 20 fa 20 ny fa 20 ny fa 20 ny volana May ho avy izao izay atao eny amin'ny zone Forelo Tanjombato isongadina bebe koa ny vita malagasy eo amin'izay sehatra iraisam-pirenena izay koa entanina ary isika rehetrarehetra ny tokantrano any ho avy satria be da be ny zavatra ho hitanao eo na ny kalitao na ny fandraharana na ny vokatra vita malagasy indrindrindrindra eo amin'izay tsena iraisam-pirenena izay.